Rano fototra mampiodina ny fiainana andavanandro. Manana tombony lehibe ny faritra maro eto Madagasikara satria saika ahitana rano avokoa. Na izany loharano mikorina avy amin'ny tendrombohitra na renirano mamakivaky tanàna maro. Ny renirano mananjary ohatra dia mamakivaky commune maro ato anatin'ny faritra Atsimo Atsinanana, iray amin'ireny ny commune Tsaravary. Eto dia samy mampiasa ny renirano mananjary amin'izay filany avy ny olona ka mifangaro ao anatin'izany, na ny biby fiompy, na ny fitaterana, ny patsaka, ny olona misasa sady misotro rano mivantana mihitsy. Mazava ho azy fa tsy ara-pahasalamana izany rehetra izany ary manamarina izany ny fanazavana izay hoentin'ireo mponina eto Tsaravary. Tany roy zany maka rano eto amin'ny renirano mananjary ity satria ny renirano mananjary zany mandalo eto Tsaravary kanefa ny rano zany tsy ara-pahasalamana fa maro ny fakofako zavatra maloto aminazy teraka valagna aretina. Ohatra foagna zao le fakofako ndraikeny zany dia ohatra hoe mirona amin'ny tena rano dia manjary miteraka loto, miteraka mikroba ary ny zavatra maloto moa ambonin'le rano zany ohatra hoe fivoan'le vahoaka zany dia ambonin'ny rano sisy kabone araha zany fa kalamanzany fangiren'olona dia mirona amin'ny tena rano aby le rano dia miteraka sy fahasalamana zany dia misy mikroba. Ny problemanay amin'ny rano sy zany dia sy ara-pahasalamana loatra lotony. Anasana kopy dia nasana lamba dia sahana lakana. Manampitrotraka ny fahaloton'ny rano ny fahasarotana na ny alavirany ny toerana kanazy. Ity eto tsy atosika ity ohatra dia fiakarambe tsy hita nonono no hitaterana ireo patsakany rano sady miteza no malama. Mahitany aza izao hitantsika izao dia alaivo sary an-tsaina rehefa mipaika ny fahavaratra. Misy fokotany 400 dia minazana-drano aby zany angalana an'io fa rehefa be ny rano zany dia ny le dika agny avy amin'ny Zanasa zany mandeha amin'le rano sotroina ka izay zany mampitaraigna anay zany amin'ny commune Setosika zany zany hoe tsy misy zany rano madio zany fa rano maloto zany ny aignanay hatramin'izay ka hatramin'izao. Noho izany dia tonga saina ireo mponina ary nanapa-kevitra ny hijery fomba hitadiavana famatsim-bola ananganana foto-drafitr'asa ahazahoana rano fisotro madio. Zay zany mangataka rano fisotro madio mba ara-pahasalamana zany no aminay eto fa sy hitetra amin'ity rano maloto ity satria maloto be ny rano eto aminay Tsaravary. Ny taona fito sy roa arivo dia namaly ny antson'ireo mponina ny katsaka rano fisotro madio ny vondrona Europeanina ary nanangana ny tetikasa Pamoléa na ny projet d'appui à la maîtrise d'ouvrage local en eau et assainissement niarana tamin'ny ICO, SAF FJKM, FSG ary ny FIKRIFAMA. Tetikasa natao tao anatin'ny commune roapolo ao anatin'ny faritra Vatovahafidy Finany ka ny 14 tamin'ireo dia nosahany ny FIKRIFAMA. Miankina amin'ny zava-misy sy ny toetoetry ny toerana ny teknika ampiasaina amin'ny fametrahana ny foto-drafitr'asa. Ho an'ireo faritra iva ohatra dia vovony nampiasaina. Ho an'ny faritra avo sy misy loharano avy amin'ny tendrombohitra kosa dia nampiasaina ny système gravitaire ka pompy fantsakana sy bassin fanasan-damba no natao. Ho an'ireo tanàna lehibe izay efa misy ny foto-drafitr'asan'ny jirama dia ny pompy fitsinjarana ny rano no nampiana. Manara-penitra ny foto-drafitr'asa izay napetraka ary ara-pahasalamana tsara ny rano ko voasorika izay mety ho karazana aretina vokatry ny fisotroana rano tsy madio. Voasorika ihany koa ny fahasarotana eo amin'ny fakana rano lavitry ny tanàna na ratsy lalana. Ny ena ny vola mivoaka amin'ny fividianana rano lafo. Raha nahita taloha zany rolomano maka rano agny amin'ny 1 kilometra dia ndraiky ny jerikana io 20 litre io andovanay 1000 francs. Dia safe zany 5 amin'io agnatin'ray volana nefa mahalany firy dia 5000 fotsiny aloha eto dia sy olana na amin'ny partiny ity fa dia hoe mandray andraikitra aloha sara ny vola mba sy hisy fizaliana lany hoatriny na hoary isam-bolana mividy rano nefa midieto 5000 isam-bolana. Sotra ny vondro Europeanina miaraka amin'ny Pamoléa nagnano ity vovon-drano ity fa afaka zay tamin'ny fisotroana rano maloto.
kosa satria ny angy avy amin'ny vondron'olona ifotony ny fangatana ny fotodrafitra azy dia misy ny komity izay napetraka hitantana ny fampiodinana ny famatsin-drano isan'izany ny CDC sy ny KRF ary ny TMMR. Ny komity araka izany no miantsoroka ny fampandraisana anjara ireo izay mahazo tombotsoa mba hanana vola hoentina mikojakoja izay mety ho fahasimbany amin'ny fotodrafitra azy. Tsy voatery hitovy anefa fa miovaova araka ny fahefa-mividy sy ny toerana misy ireo fotodrafitra azy zany. Mizara roa zany ny rano ety fanadihana, misy ny rano branchement social dia misy rano manokana indray ho an'ny branchement particulier. I coût-an'izy zany zao 372 ariary par mètre cube. Ny fahasimbana moa zany dia à la charge ny mpikarakara daholo rehefa misy ny fahasimbana, ratsy hoe fahasimbana misy manimba fananiana miantoka izay olona manimba. Ny pompina eto moa zany dia mivoha intelo isan'andro, mivoha amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 20, dia mivoha koa amin'ny 1:30 ka hatramin'ny 2, dia mivoha amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 hariva. Cotisation eto zany amin'ny vidin-drano dia eo amin'ny 500 eo ny farafa ambony. Tsy dia tsy nasiana lera satria anay moa zany olona mifagnakaiky eto daholo no mpampiasa azy. Dia io épicerie io mivoha isan'andro moa fa épicerie zany moa ny asany. Dia nahantona eo amin'ny placeny eo le lakile dia natoro anay manodidina sosoronay zany le zavatra. Dia isaky ny farany volana moa zany na ohatraohatran'izay dia takeko dia samy mandoa ara-dalàna dia mahavoaloha dia voarainy komity dia siniavy ny sy tapon. Tsy dia misy arinay aloha dia tsisy problème. Hatramin'izao dia tsy mbola misy aloha io. Dia izay zany dia manana rosabola isaky tokantrano zany 50 isaky tokantrano zany dia io zany alainay le vola dia isam-bolana zany magnefa dia vola io zany dia raha ohatra fa misy simba n'le vovon-drano dia amin'io zany angalanay le vola. Ny borne fontaine anay moa zany miisa 3:30 izy ao. Dia ny eto tapo-tanàna zay fa misy tanàna kely anankiray branche tany hafa 3. Ny roa amin'io zao ny fampanana ny endry zareo panna teknika kely fotsiny fa ny ray mandeha tsara. Le ary anankiroa panna zay zao le sy fandoavana zareo cotisation mihitsy ny mahapanna anazy ao fa raha zavatra kely fotsiny robinet fotsiny no vo aminazy. Dia sisy ny vola horesina zareo ao satria fitantanana hafa ny endry zareo agny ambadika fa ny anay eto amin'ny tapo-tanàna no zahay eto toerana no tantana anazy. Eto sisy panna. Le faharesihana aloha mbola taho misy empahefatra ponigny eo angamba mbola tsy resy lahatra amin'le fandoavana ny cotisation rano. Misy ihany ny olana amin'ny faritra sasany amin'ny fotodrafitra izay napetraka. Ao ohatra ny tsy fampiny eo amin'ny fikorianana rano, ny fisian'ny loto na ny tsy fampiny eo amin'ny havin'ny rano ao anatin'ny vovo any ka tsy maharaka ny filan'ny ponina ny rano indraindray. Rehefa maigna ny andro dia tena siampy mihitsy satria maro ny mpanjifa. Eo amin'ny 7 eo zany izy dia fa ritra tanteraka fa tena tsy miakatra intsony ny rano. Sy mahazo rano zany pompier. Le fampiasana le rano aloha amin'izao fotoana izao dia fa mandeha tsara aloha raha ny eto fanadihana. Nefa na dia mandeha tsara dalàna zany dia mbola ao le olana kely amin'le tsy fahadiovan'le rano. Fa ny anay zany izao tatavanina foana le rano isan'andro zany tatavanina amin'ny lamba dia hita tena misy loto be mihitsy zany eo amin'le lamba. Na eo ary tatavana anaovana azy dia mbola misy maloto foana zany ato ambanin'ny barika. Dia raha ohatra zany hoe tsy madio anazy isan'andro dia tena mihinana rano maloto mihitsy izay eto fanadihana aloha. Eto fanadihana zany dia somary manana olana kely amin'ny resaka source satria tsy maharaka filan'ny olona izy. Dia ny branchement particulier demande zany mbola be dia be ny tadiavin'olona nefa tsy maharaka izy dia voatery mijanona amin'izao aloha mba hisiny filaminana momba ny rano. Ny tetika asa izay niarahana amin'ny projet pamoléamo zany izay nivatsiny ny vondrona européenne vola izay nitaterana tato anivon'ny commune Ranofana dia miafaka roa izy ireo zany. Ny voalohany moa zany ny tao amin'ny ranomafana moa zany izay renivohitry ny commune dia efa misy tao ny source izay efa nitatana ny jirama. Ka ireo source ireo zany dia nisy ny borne izay teo amin'ny 5 eo izy tamin'izay fotoana izay. Dia raha mitombo moa ny fandrosoana satria marobe ny vahoaka dia tsy ampy izy ireo dia nihitatra nampiana ny borne zany ao amin'ny 7:30 indray zany no nisany izay namboarina izay niarahana amin'ny jiramanina natateraka ny asa. Ireo zany
dia tonga dia tsisy resaka hoe famirina cotisation fa ny vahoaka mpahazo tombontsoa isaky ny borna zany no mitatana ilay borna dia andraikitra ny reo vahoaka reo zany ny eo amin'ny borna no mandoa ny vidin'ny rano dia rehefa avy eo izy mandoa makany amin'ny jirama zany misy compteur izay ampiasaina amin'izay fotoana izay ka niatra eo amin'ny aorinan'ny compteur makany moa zany après compteur zany dia ho an'ny jirama no mikarakara an'iny fa ny ety alohan'iny zany dia ho an'ilay mpahazo tombontsoa no ny karakara ny fotodrafitrasa toy ny hoe ny robinet raha ohatra misy ny fahasimbana dia ny fiavahany anankiray faharoa indray dia ny tany amin'ny ambanivohitra ny amin'ny fokontany manodidina indray zany dia ny arahana amin'ny tetikasa mpamoleany fanatanterahana an'ireo araky ny voalaza teo hoe vasin'ny européenne vola ireo fotodrafitrasa izay natao tany amin'ny fokontany indray dia tena miavaka indray satria tsy niarahana tamin'ny jirama ny fanatanterahana ireo fotodrafitrasa ireo fa tena ny projet mpamolea mihitsy no nanatanteraka ilay asa teny anivon'ny fokontany hatrany amin'ny fametrahana any amin'ny source mihitsy zany nametraka ilay barrage nametraka ny filtre hatrany amin'ny réservoir zany akandrindra ny fametrahana ireo borna eny anivon'ny tanàna tsirairay izay mampiasa an'ilay rano zany misy karazana fandraisana anjara zany avy amin'ny vahoaka hatramin'ny 20 taona ka hatramin'ny 80 taona io moa zany manana anjara amin'ny fandoavana ny cotisation tamin'izay fotoana izay nisy volany faritana moa napetraka ho an'ny 20 taona ny miakatra dia io vola io akory tsy ho aiza hoe nentin'ny mpamoleana andeha akory fa nisy ny komity napetraka hitatana n'ilay fotodrafitrasa dia ireo komity ireo zany manangona ny vola dia tazomin'ny zareo izy io mena fifanana manokana izy mba hanana fahaiza-manao amin'ny fomba fitantanana ny fotodrafitrasa izay. Ny omby indray mandro ho no tsindry amin'ny fo na dia goavana sy lafidy aza ny fotodrafitrasa izay napetraka mba hananan'ireo vahoaka rano fisotro madio dia misy ny tsy mahatsapa ny mahasarobidy ireo fitaovana napetraka. Misy ny manao tandrevaka, tsy ampy ny fifampifehezana, tsy mandray andraikitra amin'ny fanandrify azy ireo mpahazo tombontsoa any ka ataona vitsivitsy taty aorian'ny navitan'ny fotodrafitrasa dia maro no efa potika. Tapatapahin'olona mamina balio zany pompinay dia mizaly ahay amina rano dia namboary ny bassin atao anasany dia tapatapahin'olona aby tsy ho tamin'io teo avy eo ny raha i bassin sy matakatra trobahin'olona koa ny ambanin'ny commune rogna amin'ny tuyau ao koa dia miborasaka ao aby zany rano zay mahatonga anazy io sy mandeha. Ty zao dia misy simba zao io lavoara io satria na dia miezaka zany aho nandio an'ity tamin'ny fotoana nakako zezika ty rô dia napetapetako aby io raha fagnarian'ny rano dia efa soasoahina za madinika fa raha sendra seho misy asa ataoko dia avy izy mianika aniketo dia manasa tongotra io. Nandeha io lavoara io teo nangalana rano dia avy eo zany izy amizao efa sy maharaka sy sisa robinet koa eo zany fa simba teo aby dia ny rano moa zany mbola mandeha ny anankiray io dia mbola angalana etra amizao fa mandeha ho azy io satria ny robinet sy misy dia mbola sisy fikarakarana hay sy misy cotisation andoavana ividianana robinet sy magnano an'izay zahay. Fehiny dia mila fifampitaizana ny zava-misy toy ireny ary manana didy amin'izany ireo tompona andraikitra ara-panjakana rehetra tsy ankanavaka toraka izany koa ireo ray aman-dreny sy ny mpanabe satria manorina mba haritra isika olovain'ny taranaka fanamandimby. Mifanindry an-dalana amin'ny rano fisotro madio ny fisian'ny toeram-pidiovana sy ny toeram-pivoahana mba tsy hiparitahan'ny diky andoto ny rano sy ny tontolo manodidina dia nanawezaka ihany koa ny tetikasa sy ny vondrona européenne nametraka dalina somplate sy bloc sanitaire maromaro ohatra ny teto ranomafana izay niarahana ny tantana tamin'ny commune. Janvier 2012 nanomboka ty fotodrafitrasa petraka eto ranomafana ito tsisy rano izy tamin'ny voalohany tsisy rano hoe tamin'ny ohatra hoe tamin'ny jirama zany fa tegna tompona andraikitra zany mapiditra rano eto fa mitatitra rano zany mipetraka teto voalohany dia taty ariana zany mba nisy rano satria nangataka foana hoe asiana rano mandoa rezato ilay olona miditra ato dia midosy mandoa sy alohan'ny ato ohatra hoe 200 telonjato dia raisiny daholo.
ny fahazarana ny fomba ny toetsaina tsy vonina amin'ny fivoarana matetika nombolona sakana ngeza makadiry amin'ny ezaka izay hoentiny tsara sitrapo amin'ny tetika sa fampiovana ny davanandrom-ponina tsy tokony atao makify sy ampiraviravitana nefa izany fakana lesina kosa ijerena ny tena fomba mahomby ampitana amin'ireo pahazo tombontsoa fa izy ireo no tokony sarotana amin'ny fiarovana ny fototra afidrasy izay naorina ka hevitra azy ireny ho toy ny fananany